Ny ena hatrany amin'ny 5 isa ny fiara miditra sy mivoaka eto Mahajanga izay manao ny zotra nasionaly hatramin'ny fiparitany aretina coronavirus raha ny fanambarana nataony tompon'andraikitra misana ny toby fiantsonana nasionaly eto amintsika. Raha ny fantatra hoy ny tompon'andraikitra, miisa 50 mahery isanandro ireo fiara miditra sy mivoaka eto amintsika. Misy ifandraisany amin'ny fiparitany aretina coronavirus izao fienan'ny mpandeha sy ny fienan'ny fiara miditra sy mivoaka eto amintsika izao. Iaransika malala zany ny toe-javamisy indrindra ny ara-pahasalamana ny tiana ho resahana mandalo eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga. Miara-malala ny olona rehetrarehetra, indrindra zany ny mpampiasa lalana RN4 RN6 raha katy Mahajanga fa mirongatra zany ny valanaretina eto an-tampon-tanàna. Ka zay zavatra zay zany azo eritreretina fa antony anankiray ngeza be no mampitazona ny olona aloha tsy vezivezy satria miandriandry inona mety nitohiny. Ka raha ny salanisa no resahana zany efa miena dia miena ny isan'ny olona tonga sy ny isan'ny olona mivoaka tampon-tanànan'ny Mahajanga amin'izao fotoana resahantsika izao. Ary raha ny toe-javamisy no resahana dia eritreretina fa mety mbola ena kokoa roa aveny raha amin'ny herinandro ambony satria ny statistika antsika ara-pahasalamana zany miakatra isanandro ny olona tahan'olona von'ny valanaretina ka eritreretina angamba mbola ena io. Nanamafy tanteraka amin'ny fiarovana amin'ny mety ho fiparitany aretina coronavirus izy ireo. Napetraka ny fanasan-tanana amin'ny fidirana sy ny fivoahana rehetra eto amin'ny toby. No amafisina ihany koa ny fanaraha-maso ny tsy maintsy anaovan'ny rehetra ny arovava orina. Raha ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana aloha atao anatin'ny toby azo lazaina fa voahaja any amin'ny 90 na 100 isan-jato satria ny olona rehetrarehetra miditra atao anatin'ny toby dia ny olona manao arovava orina daholo ary misy miambina eny amin'ny vavahady idirana zany mba ahafahana mampanaja an'izay fepetra rehetrarehetra. Ny olona miditra mivoaka ny gare routière rehetrarehetra koa tsy mahazo mivoaka izy eo amin'ny vavahady raha tsy manana arovava orina daholo ao anaty fiara. Zay rehetrarehetra zay no natao sahady mba hisorohana ny tsy faritany valanaretina ato anatin'ny toby-piantsonana.